أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين محمدا ابن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. Teras voninahitra feno ny atolotsika ny Allahu subhanahu wa ta'ala, izay nameantsika fotoana ahafahantsika miheno ity fampatsahivana na fampianarana ihany koa, ary hamakafakatsika ny mahakasika ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Izany hoe iza moa ny tompontsika? Ny tompontsika dia Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ny tompontsika satria izy no nahary izao tontolo izao. Izany hoe Allahu subhanahu wa ta'ala irery ihany ny tompo, fa ny ankoatrany Allahu subhanahu wa ta'ala dia zavaboary avokoa. Ka amakafaka itsika hoe, ary tokony hafantatra itsika hoe inona ny famantarana sy ny zavatra tokony ho fantatsika mahakasika izany tompo Allahu subhanahu wa ta'ala izany. Tompontsika Allahu subhanahu wa ta'ala satria izy no nahary atsika ary nanome atsika fahasoavana toy ny sakafo sy ireo zavatra izay ilaitsika amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Izy tokoa ny tompo satria misy famantarana an'izany hoe mahatompo any Allahu subhanahu wa ta'ala izany. Raha tsy teny fotsiny tsika afa-tsy ny alina sy ny atoandro. Eo ihany koa ny afantarantsika fa hoe tompontsika Allahu subhanahu wa ta'ala. Eo ihany koa ny lanitra rehetra sy ny tany rehetra, Allahu subhanahu wa ta'ala ireriany no nahary izany zavatra rehetra izay voalaza izany. Ary eo ihany koa ny masoandro sy ny volana, ary ireo rano sy ireo biby maro samihafa, ary eo ihany koa ireo tendrombohitra rehetra sy ny zava-mananaina any anatin'izany. Allahu subhanahu wa ta'ala irery ihany no nahary izany. Midika izany fa mendrika tokoa ny tokony hanompontsika ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dia araky ny voalaza teo dia tokana, izay voalaza ao anatin'ny surat al-Ikhlas izay manao hoe kul huwa Allahu ahad. Teneny fa tokana tanteraka Allahu subhanahu wa ta'ala. Tokana tokoa izy satria Allahu subhanahu wa ta'ala no efa nametraka ny tenany fa hoe tsy misy tompo azo tompona ampamarinana afa-tsy Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Zany hoe mbola miteny ihany koa Allahu subhanahu wa ta'ala fa izy dia tsy nateraka ary tsy niteraka. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Izany hoe tsy misy mihitsy ihany koa ny mitovy ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Kay izay olona milaza fa hoe Allahu subhanahu wa ta'ala niteraka dia efa voafaritra ao anatin'ny boky masina Qur'ani fa tsy niteraka izy ary tsy nateraka. Mbola voafaritra ao anatin'ny boky masina ihany koa fa tsy misy ny mitovy aminy, ary ny anarany dia Allahu subhanahu wa ta'ala. Manamarina izany fa izay anarana hoentin'ny olona itenenana an'ilay tomponahary
dia tsy anarany izany, tahaka ny hoe Andriamanitra dia tsy anarany Allahu subhanahu wa ta'ala. Ny sasany amin'ireo manam-pahaizana moa dia miteny manao hoe raha toa ka mangataka amin'ny Allah ianao ka amin'izany anaran'Andriamanitra izany ny angatahanao amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala, dia tsy voaray izany fangatahanao izany fa amin'ny anarana izay nanononany Allahu subhanahu wa ta'ala ny tenany no tokony angatahanao amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Izay ihany koa ny mandatsaka ny orana, mbola Allahu subhanahu wa ta'ala ihany koa ny mandatsaka ny orana eto amin'ity tany ity, zany hoe fahefany irery ihany, tsy misy mifangaro aminy fa izy irery ihany no maefa ny zavatra rehetra izay, ary izy ny tompo azo tompona ampamarinana. Manambara izany zavatra rehetrarehetra zany fa Allahu subhanahu wa ta'ala no tompontsika. Izany famantarana izany dia hitatsika rehetrarehetra ao anatin'ny boky masina avokoa. Allahu subhanahu wa ta'ala irery ihany koa no manome atsika ny rizky, zany hoe manome sakafo tandrify ny tsirairay avy amintsika, manome ny rano fisotro tandrify ny tsirairay avy amintsika, manome ihany koa ny vola tandrify ny tsirairay avy amintsika. Zany hoe ny anjaranao dia tsy ho an'ny hafa fa ho ataony Allahu subhanahu wa ta'ala ho anjaranao izany raha ohatra ka akasitrahany Allahu subhanahu wa ta'ala. Ary mila fantatritsika ihany koa fa Allahu subhanahu wa ta'ala ny maefa ny zavatra rehetra, zany hoe Allahu subhanahu wa ta'ala ilay tompontsika, araka ny efa niteneniko teo, dia tsy mila fanampiana amin'izaniza eo amin'izany fanjakanany zany, na ihany koa eo amin'izany fahefana misy amin'izany. Izy ny tompony zavatra rehetra ary izy mandidi ny zavatra rehetra. Ka raha misy olona milaza fa hoe isy andimby any Allahu subhanahu wa ta'ala, dia azonao lavina avy hatrany hoe tsy avelively izany, satria Allahu subhanahu wa ta'ala dia tokana ary efa nanoka tena ka tsy mila fitavandrana anizaniza. Manambara izany fa Allahu subhanahu wa ta'ala dia matanjaka tanteraka, mafehy ny zavatra rehetra izay takatry ny saitsika ary ihany koa izay tsy takatry ny saitsika olombelona. Manaraka izany, araka nefa voalaza teo aloha, dia mendrika tokoa izany tompontsika izany izay antsoina hoe Allahu subhanahu wa ta'ala, mendrika ho azy tokoa ny fanompona, zany hoe ny fanompona rehetra izay takina amintsika dia tokony ho atokantsika ho an'ny Allahu subhanahu wa ta'ala irery ihany. Maro dia maro ny fanompona izay takina amintsika, zany hoe ny fanompona rehetra izay takina amintsika dia tokony ho ezahantsika mandrakariva ny anatanteraka izany fanompona izany, ka misy amin'izany fanompona izany ny atao hoe fanompona tenenina, ary misy ihany koa ny fanompona miafina, zany hoe misy ny fanompona miariary ary misy ihany koa ny fanompona izay any anatiny fotsiny ihany. Ka anisan'izany fanompona miariary izany ny soala, zany hoe tsika dia voadidy sy tsy maintsy manatanteraka izany fanompona antsoina hoe soala izany. Anisan'izany ihany koa ny fanompona miariary, araka n'le izay efa niteneniko teo, ny atao hoe hajj, zany hoe
reo fanompona roa reo ny fanompona miariary hitamaso zany ny soala sy ny hajj. Misy ihany koa nefa fanompona izay tsy hitamaso miariary, zany hoe tafiditra ao anaty fanomponany Allah subhanahu wa ta'ala foana izany, na dia tsy miariary aza, tahakan'izany ny atao hoe fifehezana na ny atao hoe asom. Tahakan'izany ihany koa ny ikhlas, zany hoe finiavana ao am-po, tafiditra ao anatin'ny fanompona na dia tsy hita miariary ara izany finiavana izany. Dia zany fanompona rehetra zany dia takina amintsika zanak'olombelona, no ma hoe raha nanaiky itsika fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala tompontsika, dia tsy maintsy makatoa ny fanompona, satria mendrika fanompona izany tompontsika izany no ny tanjaka misy aminy sy ny fahefana misy aminy, ary ihany koa izy mahefa ny zavatra rehetra ka mendrika anazy tanteraka izany fanompona izany. Midika fa raha ohatra itsika ka manompo zavaboary nilay nahary Allah subhanahu wa ta'ala, dia tsy voaray velively, satria Allah subhanahu wa ta'ala dia saro-piaro tanteraka eo amin'izany fanompona izany. Mbola misy ihany koa ireo fanompona maro isan-karazany izay takina amintsika, tahakan'izany ny atao hoe ad-dua. Zany hoe ny dua ihany koa dia anisan'ny fanompona ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary mendrika amintsika mpino Islamo ny mitalao sy mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mandrakariva, ary tsy tokony iravoravo tanana itsika amin'izany fangatana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Misy ihany koa, satria le tompontsika dia mendrika tompona, misy ihany koa ny fanompona ao anatin'ny fatahorana, zany hoe raha matahotra n'ilay tompontsika itsika Allah, dia tokony atahotra azy ihany koa isika, satria fanompona ihany koa izany fatahorana izany. Eo ihany koa ny at-tawakkul, na ny fametrahana fitokisana amin'ny Allah. Isika efa nanaiky fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala ny tompontsika, midika izany fa raha nanaiky isika fa tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, dia tokony hanapitokisana ihany koa isika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Mbola tafiditra ao anatin'izay fanompona mendrika ny Allah subhanahu wa ta'ala izay koa ny atao hoe fanirina, zany hoe maniry ihany koa ianao, ary zany fanirinao zany dia ankininao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Izany dia takina amintsika ny mba haniry ho anisan'ny olona izay mpanompo mendrika ao anatin'ny fanomponany Allah. Iritsika izany tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fanaovana sorona, izany hoe takina amintsika ihany koa ny manao asa fanompona ao anatin'ny sorona, ka izany dia mitaky asa izay tsy maintsy mifanaraka amin'ny fanompona ekeny Allah subhanahu wa ta'ala, ka utaperitsika eo ny fampatsahivana sy ny fampianarana androany, fa insha Allah ta'ala omeny Allah subhanahu wa ta'ala fahefana isika amin'ny manaraka, ka ho tohizitsika izany fampianarana izany.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.